namana amin'ny association Louvan-tsoratra, Heraldo Production, Angel Prod, nosoratany Heraldo. Ireto avy ireo mpanantalenta amelona ny tantara, nana, ravaka ary feno. Nandrindra sy nanatotosa Heraldo teo amin'ny lafiny teknika Rija. Ny studio nanaovana ny fandraisam-peo studio Louvan-tsoratra. Allô? Manao ny tompoko? Isak'endy tafinao azafady e? Mademoiselle Brigitte? Izy indrindra tia miresaka aminao ty tompoko? Ahoana ke izay e? Misy zavatra maika ilanao aho tena maika dia maika? Dia aiza nefa nahitako anao tompoko? Eny amin'ny restaurant mamiratra. Amin'ny fito sasany hariva no asainao tonga any. Amin'izay indray dia toerana lavitra sady tsy azo azoko loatra. Miala tsiny ilay tompoko fa mety tsy ho afaka any aka. Manina tsara hoe? Miankina amin'ny fiainako iray manontolo mihitsy. Fa ahoana re izany e? Tsy azoko mihitsy izay tianao ambara amiko. Eny ary tompoko fa ho avy aho e. Dia sahariry, tsy miaraka na amin'iza na amin'iza. Marina raha tsy matahotra. Inona marina ary mba tian'izany olona tsy fantatra izany atao amiko. Anfiry moa izao e. Efa amin'ny enina latsaka kely foana. Afaka adin'iray sasany aho izany dia tsy maintsy ho tonga any. Tena tsy azoko mihitsy aloha ny mandeha amin'itony trano fandizana itony e. Saingy efa voatery ny tena ka atao ahoana. Mba iza loatra ilay olona niantso teo iny e. Asa hitako moa ka maninona any aho e. Tsy mena fa tsy isanga. Nefa ndrasilo hoe. Loloha noratra kely ho an'i Roger dia soratako ato ny toerana alehako. Amin'izay mba mora aminy tady Zay. Areoka ataoko ato anaty valopy dia apetraka etsy ambony latabatra kely etsy. Zay ngamba i Roger ka tena izy mihitsy izay. Mandrosoa e! Manahoana ianao Mademoiselle Brigitte? Manahoana ianao tompoko? Fa ahoana ke izay e? Izaho ilay niantsanao atelefona teo Mademoiselle. Mangavanao aho tsy hametraka fanontaniana fa tonga dia hivoaka hiaraka amiko. Efa miandratsika ho ivelany ao koa ny fiarako dia andianany. Ary aingana ianao? Fa resaka tsy vita eto. Ka aminao aloha fa tsy azoko loatra mandeha amin'ireny restaurant ireny sady fandizana ireny koa. Andao mivoaka ianao dia any anaty fahatizana andresaka e. Tandremo hitanao ty any amin'ny restaurant kitana anao ilay antsika ry zalahy. Fangatsy any amin'ny restaurant mamiratra indray tompoko? Hitako any Mademoiselle ny taratasy napetraka teo ambony latabatra teo iny. Azoko an-tsaina tamin'izay fa apetraka ao an'ilay olona mety tonga ho hitady anao io. Raha izany tokoa moa dia mba disy lalina izy amin'izay amin'ny fitadiavana anao e. Tsy maintsy mailo any Mademoiselle rehefa manao zavatra e. Fa taisa re tompoko ny nahalalanao ny trano misy sy ny numéro ny telefonako. Tena kaka sy talanjona mihitsy nahitanao tonga teo. Ary ahoana koa moa no fomba nahafantaranao ny anarako e? Tsy fantatra tokoa fa efa ela tokoa no nahalalako anao Mademoiselle. Na zaho za dia efa olona hitanao saingy mety tsy ho tsaroana velively. Efa ampolo taona maro koa nge no niarantsika farany. Sao dia mba diso adresy kosa ary ianao tompoko? Tsy mahalala anao
ary tsy mbola niaraka taminao na dia indray mandeha aza. Ianao no miteny izany fa tsy diso adresy velively aho. Tena ianao dia ianao tokoa ny tadiaviko. Efa elaela ihany no nitadiavako anao saingy vao herinandro androany izao no tena nahalalako ny misy anao. Tsy niperaka teto koa mantsy aho fa roa volana teo eo izay no nahatongavako teto indray. Tongotsika e, ito tsara ny fiara ry zalary raha maso tsara izay olona miditra sy mivoaka eo ah. Raha misy hafafa dia ampandrineso ah. Zay zalahy. Tena tsy mazava mihitsy ho zavatra ataon'ireto olona reto izao. Goavana be daholo anie izy efa taritsy izany. Ireo ngamba ny mpiaran'ilay rangahy. Marina raha tsy matahotra izany ka sady tsisy ahita koa aty. Etra amin'itsy latabatra farany atsimo indrindritsika no mipetraka mademoiselle. Ndao e, aza miafafy ianao fa atao fitoy mifankaty atry ny ely ireny sika. Sa tsy zany ra mademoiselle Brigitte. Azafady tompoko, izany mihitsy anie nahatongavako hita e. Sao dia mba diso hevitra ianao. Izany mihitsy no mifanarahantsika tompoko. Efa ato anaty fovy ianao izao mademoiselle, tsy afaka mikofoka tsony. Ahoana tsara hoe tompoko fa inona marina no antao izao e. Aoka tsy tabataba mihitsy ianao ah, na kely fotsiny aza. Vao mioraka fotsiny ianao dia fantatrao ny toyiny. Hitanao tsara angamba ireo namako efa miandry ny varavaran'ireo. Ary tsy averiko aminao intsony ty zavatra atao paosiko ty mademoiselle. Manondro any aminao nge io sady tsy heny fipoaka e. Inona anao rosiko? Lazao izay sakafo zava-pisotro tianao. Ary ambaro tony ny olona miaraka amiko mihitsy ao mifetsika ao. Mitsikitsika ianao fa aza mivalo arika toy io. Tena loso ty marina. Ampio ary lanitra ao. Inona re no ataoko e? Anaraka ambokon'izay tiany sy asainy atao sa? Mademoiselle Brigitte, tsy renao ve sa hodinao marenina ny teny lazaiko teo e? Mitsika io ahy ianao fa aza mivalo arika ohatran'io. Ary amboary ifanaraka amin'izay ny fihetsika ao fa Iena re tompoko? Zay indrindra. Tena tsara taresim-pikana mihitsy ny ianao mademoiselle. Garçon, mba hitondray kely whisky sy ranom-boankazo zay dia inona ny sakafo tianao mademoiselle? Izay tianao re tsy manina tompoko. Ataovy nofon-kena ary salady ry se ah. Efa mifiry moa izao. Efa mivalora sasany alina sady. Afaka tsasakadiny izany dia nomboka ny alim-pandizana. Iaraka andisika mademoiselle Brigitte ah. Fantatro fa tsy afaka andahy intsony aho tompoko. Naninona moa raha nitsorinareo tamiko tany an-trano rehefa tsy misy zavatra hafa holazainareo aho hoe hiaraka isakafo sy andihy fotsiny e. Hafahafa ihany ty andro ty tompoko atao. Raha honanareo ah nefa omenareo sakafo sy terenareo andihy sy hitsika. Raha tsy nisy fandrahonana mantsy izao alim-pikoranana izao dia tsoriko fa tena faly dia faly tokoa. Aza maika ianao mademoiselle Brigitte ah. Fa raha hitako fahendry ianao dia tsy andrano anao intsony ah. Hiaraka tsara tsika. Ary angamba fa manomboka izao aloha atsovy hoe Germain fa aza mitobotoboko izany intsony. Iny ary raha izay no tianao. Ireo ary ny zava-pisotro sy ny sakafo ka mahazotomana mademoiselle. Ianao koa toraka izany monsieur Germain. Efa natahotra mafy mihitsy aho teo. Tsy naposiko olona tsara fanahy tahaka izao ianao. Eny dia somary aterisetra ihany aza no tondranareo ahatra aty. Mahafinaritra loatra rehefa mahatsapy izany ianao mademoiselle. Miala tsiny aminao indrindra raha anao ireny fihetsika ireny. Hitako anefa izao fa tsy araky ny heverako azy velively ny toetranao. No heveriko olona masika sy tena mafilo ianao ary monsieur Bessaine. Ay, olona tena mora ifampiresahana. Tena tsotra tokoa ane ianao ty mademoiselle. Mahafinaritra mihitsy ny toetranao. Monsieur Germain, efa miandry azy sy efa tsindrin-daona mafy izay ihany ny vadiko. Mingavy anareo ary lazao izay tianareo lazaina dia avelao andeha. Mahagaga indray izanyko.
taizako moa no mbola nisy an'izany hoe mademoiselle efa manambady zany. Marina ne tompoko ny voalazanao teo e, tena manambady a, ary mbola tsy nilaza taminao mihitsy aho hoe mademoiselle, fa ianao fotsiny te hiantso an'izany mademoiselle zany. Ay ve, nefa dia mademoiselle mihitsy no natsokanao tamin'ny telefona dia tsy nanday ianao ka tsoko hoe madame indray zany. Atao fotsiny hoe Brigitte dia ampy e. Eny a raha izay no tianao, mba henoko tamin'ny olona fotsiny koa mantsy hoe mademoiselle mbola tsy manambady hono ianao, dia efa tena diso tara loatra zany Brigitte a. Fa inona marina ary ny tena hitondranareo ahakeriny toy izao e. Tsy mbola afaka mamaly anao azao e, avy alao aloha afaka kelikely, mbola mieritreritra ny momba anao mihitsy a, fa efa amin'ity efitra mifandizany ty any sika na manambady anao na tsy manana dia andao aloha sika ndi fa misy mizika raha teo zany. Sa hoana ry Brigitte, sa tsy azoazonao mandiha amiko? Toy ny akoho kely azy papango aty ka tsy manam-pinidy intsony, voatery tsy maintsy manaika. Efa memalefaka ihany ty i Germain fa rehetra efa taretsy dia tsy mijana ny mibanjina sy mijery aty amin'ny manodidina aty ihany. Aiza no ahafahako mandositra amin'izao? Tena mahafinaritra mihitsy no mandiha miaraka aminao ry Brigitte, tena mahay miaraka mihitsy sika. Monsieur Germain, fantatro fa raha vao tsy mahita azy ao ny vadiko a, dia tsy maintsy anao izay tadavana atraizatraiza izy, ary mino aho fa hampandremy polisy izy amin'ny tsy fahitana ahy. Ho tratra eto amin'izao ianao. Fantatro moa Germain, hatramin'izao aloha nanakahakeriny azy nareo, dia hitako hatramin'izao fa mbola tsy nanao na inona ahy. Tsy misy fampijaliana nataonareo tamiko mihitsy. Ny teniko aminao fotsiny dia izao, avelao aho andeha fa tsy hitorina hanenjika anareo na oviana. Tsy tiako koa mantsy ny ahatratrarana anareo eto fa mandehana. Tsisy polisy hitady anao zany eo ry Brigitte, efa fantatro tsara izay mety hitranga eo. Fa hono a, iza tokoa moa no anaran'ny vadinao? Ataonao ina nefa ny fahalalana an'izany? Sa indrindra aloha dia tsy ambaratelo manokana ka tsy ho lazaiko anao na oviana. Tsy amela andeha mihitsy zany nareo. Ao fa mba hikorana kely aloha isika androany ry madame Brigitte. Inona no mahamaika anao e? Oviany voaraina ny andro, amin'ny 3 maraina ny tanjona. Toa ataonao sahala ny vazivazy daholo ange Monsieur Germain teniko rehetra teo e. Ka maninona nefa zany e? Fa hono ary Brigitte, fa to miady lava hono ianareo mivady, marina ve zany? Tsy misy tokony hidiranao zany e, raha tokantranonay zany. Zay zavatra tianao tanterahana amiko atao. To tena mitady aherihery fa maly indray nge ianao zany ry madame Brigitte e. Tadidinao tsara, mbola ity manondro anao ty nge le zavatra e, valio ny teniko teo. Azafady ary re, efa hatry ny ela tokoa izay no tsy mifanaraka mihitsy. Fa inona loatra ny dia tsy hifanarahanareo e? Marina raha izao no manambady olona toanao zao raha misaraka tsony a, fa sao dia ianao kosa ary no malailay finosana e. Betsaka ny disadisa-nisy teo aminay Monsieur Germain, raha izay no tianao ho fantatra. Izany hoe misy tany lovako amina hektara maromaro, misy trano vato vita orina. Izaho nefa tsy manaiky ny varitra izany ka izany no mampiady anay indraindray. Ankoatr'izany indray dia misy volako mipetraka koa any amin'ny banky, dia daviny alaiko foana hananganana varitra nga hono. Fantatra nefa ny toetrany satria zatra mpandanindany izay izy, ka dia tsy mbola nikeko aloha hatramin'izao fa mbola nieritreritra. Ka fa azoko tsara ny teninao. Nilaza mantsy ianao teo fa tsy mahalala hoe manambady, nefa gaga indray aho metrahanao fanontaniana hoe toa miady lava hono nareo mivady. Efa fantatrao ihany izany fa manambady aho e? Matetika mantsy ane tsinona ny mpivady tsy maintsy hoe miady e. Any ka raha vao miteny hoe manambady ianao dia napetrako tamin'izao fotsiny hoe miady lava nareo, mba fitsapana fotsiny ahy iny e. Ay tena nandaitra tokoa.
tao ohatrany sankisanky daholo izany resaka rehetra ataonao izany monsieur Germain. Raha misy mandinika izao amin'ny reto olona marobe reto dia tsy hisalasala fa ilazan'ireo antsika hoe tena fanara-tsaina sy tena fankatia. Tsy fantany mantsy ny tena marina. Aiza mbola misy mpampitahotra toanao izao, miara-misakafo dia miresaka dia avy eo indray miara-mandeha amin'ilay ampitahorana. Hafa kely mihitsy tia indray mandeha ity monsieur Germain marina. Ka tsy alainao ve mba tahaka izao toy izay kapohina sy tea maina ary fampijaliana no ataonao e? Zaho ane paka olona keriny tsara hafanary madame Brigitte. Mampimea mihitsy ianao ty marina. Tena mahatsikaiky mihitsy to afatahotra ihany ah, satria olona mahafinaritra sy tena azo antoka no nakahakeriny tany an-trano. Marina tsy efa mitady hanomboka ho mamimamy ianao. Sady zandry madame Brigitte, ajanona amin'izay ny sotroinao iola be rio fa zao ahitan-dozy eto marina. Mba manao vazivazy aminao toy nataonao hatramin'izay ary ery Germain, sa tsy tianao? Ary voaray vera-monja koa ne no laniko teo hatramin'izay mipetrahantsika teo e. Misy ira-mihetsiketsika indray izany. Ndao sika andeha e. Mahafinaritra fa efa tena zatra tsara ianao ry Brigitte. Mbola mampitandrina anao ihany anefa tandremo ny fihetsika so anjara angidy ampara ny fiarahantsika mahafinaritra tahaka izao a. Eny rery Germain avako, aza matahotra ianao fa tsisy fihetsika hafahafa mihitsy ataoko. Tena hevitra anao ho toy ny olo tiako mihitsy a. Sady izany dia tafinao? Sady ianao koa ne tsara bika sady tsara fanaraha-teo e. Efa voalazako anao atriny ankeo anefa za indrindra no tena tadiaviko e. Amin'izay tsy misy ahatsikaritra ny olona hoe tsy mpifankatia velively isika. Iza tokoa moa ianao no tsy hevitra antsika ho toy ny olon-droa tsy mifankafohy sy toy ny mpivady vao e. Mba mikioka ny vola tantely. Monsieur Germain, taiza tokoa moa no tena nahalalanao ay? Nilaza ianao fontsika vao mifankahita fa hoe efa fantatra ao hatry ny ela be ah, nefa atao tsy tsaroko loatra. Ndao fa eny am-pandizana sika mamaly anao ahy e. Taiza moa ianao nianatra taloha? Izany hoe mbola tany amin'ny ambaratonga faharoa fototra no tiako lazaina e. Tao amin'ny lycée Rabe Arivelo. Tao foana hatramin'ny kilasy fahaenina ka hatramin'ny famaranana e. Niaraka tany amin'ny kilasy fahaefatra izany sika ry Brigitte, tsy tadidinao? Ah? Andraso hoe? Ay ve? Tena izay vao tsaroko. Tamy tokoa ka, tena tamarina tokoa. Miala tsiny aho raha tsy mahatadidy anao intsony e. Efa ho am-polo taona marina tokoa izay no niarahantsika nianatra. Azafady Germain, izay vao miverina tsikelikely daholo ny lasa rehetra. Tena tadidinao tsara amin'izay hoe za zao? Mino aho fa isinda amin'izay ny tahotra ao a. Germain, efa mifankahazo am-po sika izao ka maninona moa raha lazanao aho hoe inona marina ny tena tondiantsika aty e? Ndao aloha Brigitte a, mifantatrao miandalana eo ihany zany. Fa tsy aleo hoe mba manarara ohatra miala voly sika e. Sady asa-potsy koa anie ny andro e. Andraso aloha ilaza amin'ny zalahy reo fa lolony tavango fa tsy misy tsony. Andraso eo a, ary tandremo mbola mampitandrina anao ihany a tsy anao fihetsika mahery Brigitte a. Mandiana fa miandry anao ety ihany e. Mbola tsy mahatoky afoana ve ianao e? Za kosa aloha dia tsy mba mahatoky mihitsy e. Ianareo vavifotoana ane hono indraindray rehefa mivadika ka miova mena rany e. Za koa ny dia izany eo ry Germain. Ankavitsiana moa no manao izany fa tsy nindrehitra kosa e. Ary andeha hoe ry amin'ny zalahy aloha fa be resaka eo fotsiny ianao. Ahoana re ny fomba ialako eto e? Tena miady mafy mihitsy izany ny saiko. Tsy hitako izay hevitra marina. Vao mihetsika fotsiny aho dia efa sahala amin'inona ny fanaraha-masony izy efa taha.
inona re no ataoko e to sahala misokona manano bato aty ka tapidalakale ny any azoko atao fotsiny izao dia ny mandambolambo an'ity Germain ity andrasy fa andramako entina ny ivelany any iny rehefa avy eo dia rehefa tafavoakany dia hitako ny anaovana azy. Zay ny ady tonga e, tsy nangina rery teto ianao tamin'ny fandaozako vetivety teo. Maninona moa raha mody milaza hoe ho any amin'ny WC vetivety amin'izay dia mba manara-loatra raha afaka mandositra. Ary toa variana be ianao zany ry Brigitte. Ahoana hoe Germain? Ay, tsy nangina ka. Ianao ny vetivety foana no teny amin'ny zareo teny fa ohatry ny positra te hivoaka ho azy zany oka mihitsy aloha andeha ho any vetivety ka. Andraso hoe tsy andeha rery any ianao fa anatitra anao any sa tsy tianao? Tsy ohatrany hoe hafahafa amin'ny olona ve keny mahita antsika miaraka any tsy aloha zarery mandeha makany vetivety foana dia miverina ka zany tsy mahazo mandeha rery any ianao ry Brigitte tsy maintsy manaraka anao izy no mahita izay tadiavinao atao betsaka anie ny lalina azy ivoahana ny ivelany any andao fa tsy misy hevitra andrasaka eo ambaravarina mihitsy ianao sady isika koa nga efa mifanaraka hoe hiaraka foana losy ty marina tsy afa-mikofoka mihitsy ary raha anakaiky amin'izay lalana tetafiko ale rehetra amin'izay indray dia tsy afaka miantso vonjy akory. Fantatro tsara fa raha vao miantso eo dia tsy hisalasala fa hitifitra mihitsy zareo ireo. Iza moa mahita izay fiadinany aminy any toa miaina fotsiny indray ianao afaka tamiko angany fa ampiretanao toa mitady anao zavatra hafahafa angenao zany ry Brigitte toa anjary ampiena ny fahatokisako anao indray za to fihetsika ao. Tsy misy zany reo Germain andao andao atery vetivety ary andraso ao koa sakambinako mihitsy ianao amin'izay tena mpifankatia tokoa sika. Fa atao tena ny fanentana tsara tonga tsika sianao zany tsy tsikaritra ao ve? Tena mety tsara mihitsy aloha Germain inona ary no tena ataontsika ty sa kosa misy olon-kafa mbola andrasantsika? Miandry ory sika ry Brigitte ka mandra-pahatonga an'izay aloha dia mba miaraka miala vola amin'ny dihy sy ny korana. Tsy azoko izay tianao ambara. Miandry fotoana ny zavatra mahandrasa ary mandehana amin'izay ianao midi trano fa eo isy mivoaka iny miandry anao eto tena mitady ala sy mitady lalina mihitsy Brigitte tonga dia tena amin'ny endriny sy ny fietsiny zany tsy afaka ho aiza ianao raha Brigitte eo mabetsaka ihany koa ny zavatra hitako teo amin'ny fiainako dia ho aiza indray tsika ry Germain tonga dia andihany amin'ny pista sa hamonjy ny latabatra zany inona no mahakaka anao amin'izany ry Brigitte tsy aloha ve tonga dia ny amin'ny pista re? Ndao raha izay no tianao fa hono sady mandiha sika no misy zavatra tiako anontaniananao kely. Miainanao mahita anao aho eto dia toa tovolahy mendrika ihany no fahitako anao. Raha tsy mampaninana anao ry Germain mba azonao lazaina avy ny tantaranao sy ny nahatonga anao amin'izao misy anao izao. Oka aloha hitapitra izay hira milamindamina izay dia hiara-mipetraka sika rehefa avy eo rehefa tonga eny sika dia
lazaiko anao ny momba rehetrarehetra raha izany no mba mahaliana anao. Tapitra sady la hira marina mandeha vetivety ry ny fotoana rehefa miaraka aminao ry Brigitte andeha amin'izay ry hiperaka sika eny toezana ny korana sady ay moa mbola ilaza ny tantarako aminao a. Toa efa mialany daholo ny zava-pisotro eto amin'ny latabantsika eto izanyko. Tsy misy afa-tsy io tavoahangy iray io sisa no misy ambony kely. Dray ndrasy tokoa aloha tena ohatran'ny mahameandra tokoa anie ny mijery ny lataba raha tsy misy nininina okary aloha fa hoe tsy vetivety hanafatra ilay zava-pisotro ilayntsika sady efa tao lany raha teo koa anie ny sigarako lasa aloha vetivety Eny ary aza manao anao fa efa ireo ilay zavatra nafarako teo dia sady misotro miadana eo sika no miresaka ka ahoana mitantaraiko anao amin'izay ny fiainako natara tsy dia misy ahoana roatra ny tony ny olon-drehetra ihany. iny fa tamin'ny mpandrozy sakafo mitondra ireo zavatra nafaranao. Oka aloha akisako kely re tavoangy foana reto misaotra anao apetrao fotsiny eo reo zavatra ny etiko ireo ary ity misy vola kely eto anao. Tsotra kosa le rangaha-mpandrozy sakafoko teo sady mahay manaja olona mihitsy fa toizo amin'izay ary ny fitantaranao no veriko dia tsy te hihainao antsony azy ianao ay tsy adininao akory toy ny tantaran'ny olon-drehetra ihany aho vao 20 taona monja aho rehefa tsy nahavita ny fianarako dia lasa nyrenireny teny efa nataoko daholo izay mety azom-bola vary mandeha mpiasa trano mpahandro mpanasa lamba efa nataoko hatramin'ny mitarika asa rety araka ianao nga hoana. Tena heverinao moa ry Germain fa iny izany zavatra ambaranao sy tantarainao izany ka ataoko ahoana moa rehefa tsy ino izay lazaiko ianao ry Brigitte izany ny fiainako. Ary mba aiza izay ray aman-drenao sy ireo ray tam-po aminao ireo tsy misy hitako intsony tsy fantatro izay misy azy ireo tsy fantatro naiza na aiza mampalahelo anie ny taonay ry Brigitte sady tsy ampy heriny tsy ampy fahaizany. Toizo ny tantaranao fa tena mahaliana mihitsy ry Germain. Izany amin'ny ankapobeny ny fiainako ry Brigitte ireo ray tam-po amiko dia tsy misy hitako intsony fa sahy lanao izay nahavelona azy any daholo tsy misy mifampijery intsony fa mafy ny fiainany any ka samy nakao azy. Mandainga ianao ry Germain hitako amin'ny fomba fihetsika ao amin'ny fomba firesakao fa hatramin'izay fankahitantsika izay efa na dia fomba fitafy sy ny fandihy aza dia tena olona ampy fahaizana mihitsy ianao. Fianarana foana ny fiainana ry Brigitte mbola mba mijery ny fanaon'ny olona dia mba mandray izay tsara avy aminy. Mandainga ianao na zany aza ve dia ho toy izao mibika anao ny tena ianao teo hoe mianatra sy mijery izay mba ataon'ny olona hitanao hoe mety tsy tsara izany ny maka olona ankeriny toy izao ataonao izao. Fantatro fa tena tsy mety saingy mbola ho hitanao fa tena mety mihitsy ny nakako anao ankeriny androany. Dia efa impiry izao ianao no nanao izao ataonao izao ry Germain? Vao sambany ianao ary mino aho fa tsisy intsony fa sady ho faraninao ny voalohany. Ary anisy tsy fiaretinareo io? Fiarakodia nofanay io ry Brigitte fiarakodia mba hitondranay ianao mitsangatsangana io mbola andeha ho any ambady fotsiny isika rehefa avy eo mbola miandry fotoana fotsiny mifiry moa izao amin'ny folo latsaka fahefany andraso hoe hiakatraka telefona vetivety reo ka antony izy roa lahy rehetra mba hiambina anao eto indray lasa tena tsy afa-miala mihitsy marina
mbola ho any ambady fotsindray hono rehefa avy eo aninany nefa e ary iza koa ary tsy olona roa retsy efa ho atsasakady mahery izay nahatongavandreo teo tsy karitra tena manara-maso izay ataonay Germain mihitsy izy roa lareo inona daholo ary ny dikan'izao zavatra rehetrarehetra izao e marina tsy tena maisy-pito amiko mihitsy izay aho dia tonga ka fa ahoana misy zavatra hafafa nga Germain mampalahelo ianao raha maninona eo tena mifoky mihitsy ny lazako an'izany e tsy tiako nigadranao satria olo-marina loatra ny fijeriko anao Germain ahoana ary Brigitte fa misy inona e matahotra ny hafaranao ary Germain hitanao re tsy olona roa retsy asa efa ho adindray latsaka angamba nahatongavany teo ary tena tsy mitsahatra ny manara-maso mijery izay ataontsika foana izy ireo manava sao de polisy ireo e Germain miangavy anao mandeha any ianao e mandeha any ianao sao de mahita loza eo efa tsy karitra ry Brigitte ary hitako koa aza ny nahatongavany teo nefa aza manahy ianao raha ny amiko e ny fantatry fotsiny dia tsy afaka ny saraka aminao tena mahatoko tena loatra ny ianao izany e tsarovy ry Germain fa ny mahery tsy mody hono tsy mba ho ela velona miteny izany aminao satria na neferiko fahavala aza ianao ora vitsy lasa izay dia hitako fa sady nahatsapy izany fa diso ny eritreritra hitako fa tena namaka ianao izao ary miteny anao tsy misorona misaotra Brigitte amin'ny teninao izany tena mananamana mahatoko tokoa manana anao saingy efa maty-paika daholo ny zavatra ataoko an'io alina ka manantena fa tsy sampona na kely aza tsy fantatro izay mahazato mahatoky avy hatrany any Germain tamin'ny voalohany no tena raiky tahotra mafy fa izao kosa dia manjary mahafinaritra indray aza miresaka aminy Brigitte efa kelikely ansa ny fotoantsika mahafinaritra ny fiarantsika androany to malahelohelo anao sady satria efa vita sady ny mission nataoko androany efa manakaiky ihany koa ny mangiran-dratsy tsy afeniko anao koa nefa Germain fa naza koa aza dia tomba malahelo anao tsy fantatro izay antony to mafana loatra ato izany maninona moa raha mba mivoaka kely mba maka rivodrivotra any an-tokotany any sika e tena marina mihitsy ianao ry Brigitte ary andraso ilaza amin'ny zalahy miandry latabatra etsy ndrola miaraka amintsika any ivelany nefa mba miaraka aminao ririny mba mahafinaritra sa mbola miayay ihany ianao ary Brigitte saingy tsy maintsy miaraka amintsika izy roa reo e tsy maintsy izany aloha no arahana amin'izao aza manay anao fa mbola tsy ho ela dia mbola hiaraka irery ihany isika fa izao aloha dia tsy maintsy miaraka amintsika izy roa reo ireo neny no mpiambinay sa ahoana izy ianao tena tsy misy elana mihitsy ty marina ahoana re izay ozy Roger ny amin'ny tsy fahitany inona no nataony nampandreny polisy sa dia mitsanina amin'izao tsara sy madio reny zany rivotra ty ivelany zany ry Brigitte tena mamelombelona aina mihitsy vao maika koa nefa tonga lafatra fa eo ianao fantatro tsara ny ry Brigitte fa te hitsoaka mafy ianao saingy tsy afaka anao izany velively aho avy alao aloha tonga ny oran'ny fahamarinana efa hipaika ihany izy sao angamby efa minisy vitsivitsy ihany sisa dia tonga izany fa aza manahy ianao efa mimangatsiaka izany andro izany efa divaraina ka tena mamery be mihitsy ny atsika andrasy fa omeko anao ty blouson ty tsy ry Germain manjary mangatsiaka eo indray ianao ndao sika etitra sa tsy izany no tena alaolana tsara indrindra sa kosa tsy matahotra ny aretina intsony zato izy mba be vazivazy ihany ianao ty
izao no nampikorobaka anao e, tsy namelanao akakanjo mafana akory, hotereko fotsiny tonga de aniditrano. Any adosoana tamin'iny ka ino meko anao anaovanao ny akanjo amboniko e, ino raisy hoe? Misaotra indrindra Germain, fantatro fa tsy hamona velively ianao matoa nomenao aty. Marina tokoa izany Brigitte, tsy izaho no hamonanao, angamba tsy vitako izany fa angamba mety olo-kafy. Fantatro tsara moa, misy fito izay zao. Mingavy anao a Germain, andeha amin'izay sika marina e, eny am-pandisana indray manao ny resaka. Tena tsara mihitsy ny hevitrao sady mba maraparany alim-pandizana koa sika amin'izay e. Jereo indray fa manara-maso antsika izy roa lahy, amin'izay tsy mandihy mihitsy fa mody misotro zavatra kely dia aty foana masina. Lazao amiko Germain, namanareo ve ireo e? Zaho koa zany mba tena gaga mihitsy e, tsy mahalala an'ireo mihitsy a, nefa inona ny tokony amakitsika aloha amin'izany e. Germain, Germain, tena ny polisy zay ary le feo efa nahiako. Renao ve izany teny lazaiko aminao izany e? Ka inona moa no tokony atahorako polisy e? Fa inona ny ratsy nataoko taminao? Sady nasamy lasana aza fetsika tsy mba navitra ianao e. Inona moa ny ratsy ny fanaovana? Moramora aminao erina izy zany e? Marina tsy izany indray izany no matahotra marina. Inona no atahoranao e? Nanao ratsy nga ianao? Tsy matahotra ny momba fa matahotra ny ahazanao kosa. Mbola veriko aminao ihany ny teniko. Mandiana aingana ianao mivoaka fa sao diso tara loatra eo e. Aingana! Aza aminao ty ianao fa mahasositra e. Jereo moa nomboka mitodika ty ny olona. Mangina ianao e, aza miteny tsony. Tandreny fa mbola ity monondronao ty ny le pletako e. Fantatra izay tokony ataoko. Indreny tokoa ary ny ianao sady polisy marobe mihitsy no mirongo fetiana avokoa. Andriamanitro, indreo sasany fa nanatona azy efa da, ary reny koa ny sasany fa nanatona azy roa lahy izay nitazona antsika foana teo. Germain, jereo fa tonga dia nasiany rojo vita olo izy efa da. Andray rery lanitro, io koa fa nasiany koa izy roa lahy. Germain, Germain, jereo fa tratra daholo izy enday. Mandiana ho ahy ianao mandeha. Mandiana fa velao aho eto. Aza mihetsika ho aho, aza mihetsika mahery ianao a, ary aza miteny nininina mihitsy. Avy aloha voasambotra any izay voasambotra. Tandremy kosa mioraka eo na kely aza, sy misangisangy toy ilay teo intsony aho. Ndreny ary ny ianao fa manomboka manao ny fisavana kara-panondra. Matahotra Germain a. Mo misy karapanondro vaina aminao ry Brigitte? Misy aty ka, fa ahoana kay? Tsara loatra rehefa misy any ka. Ndreny ary zareo ny ianao fa manatona antsika. Matahotra marina. Avy aloha izy anatony e. Izaho aza saka ianao indray no manao toy ny rano andraviny eo. Avy ny karapanondronao ry Brigitte a. Rehefa misavy izy dia ny anao mena. Azonao tsara zany. Indreny fa tamy tonga dia avy ny karatra ao e. Zay. Tia ny kara-panondriko tompoko. Olona miaraka izay e. Hitanao reny, reny fa lasa. Ka maninona izay zao nefa ka? Germain, tena tsy mazava amiko mihitsy anefa andeha an'izao raharaha izao e. Kely sisa ry Brigitte a. Ary kely koa angamba dia alahelo aho fa hisaraka sika. Andeha hananga hoany ambady fotsy amin'izay angamba isika ry Brigitte a. Satria any ny afara n'ity tantara ity. Amin'ny firy ny famantaranandronao zao? Amin'ny rora sasany izao e. Mbola misy fotoana kely ihany zany.
mba nasanao andy amiko farany Brigity dia ho tena farany mozika iarahako aminao. Efa ety ampandizana ihany sika Brigity naninona ka ianao no nandainga tamiko? Fa nandainga tamin'inona moa e? Ho iaho taminao hoe ndray kilasy sika taloha tadidinao. Tadidiko ka? Fa ahoana e? Mandainga anao ry Brigity mbola tsy ndray kilasy velively sika na oviana mba fitsapako sy eritreritra fotsiny no nitenenako an'ireny. Asa no nitahotra ao ve no namalianao lainga toy ireny? Eo ihany aloha nitahotra ry Germain saingy ny tena izy dia mba hanananao fitokisana tanteraka. Amin'izay mantsy dia tsy hafenoko anao fa mba mety ho moramora ho any hiala aminao. Andeha amin'izay ary sika anainga ry Brigity mandroso ihany ny fotoana. Tena marina tokoa ve ny teninao teo hoe ho any ambadifotsy sika e? Fa tsapanao efa nandainga taminao angaha e hatramin'ny harivan'ny arahantsika iny. Aiza moa ny tena alalako an'izany e? Mbola misy tsy fantatro ihany momba anao na dia efa nambaranao teo aza ny tantaranao. Inona marina na le antsika any ambadifotsy ihany e? Mba hitadiny marina sy mba mitondra anao mitsangatsangana e. Efa tombotra koa ny ora ka andao amin'izay tsika saotary andrasa andony vola rehetra lantsika dia lasa sika. Tsy misy zavatra dino a? Tsy misy ka. Lasa zany a andao ary. Andao ary. Ary midira anao avy ato aloha e. Ity fitsangatsanganana ity no amaranantsika ny fiarahantsika ry Brigity. Fiarahana nahafantaraka anao hatramin'ny farany kely indrindra ary angamba mety tsy ho adiniko anao izay vitantsika alohan'ny fandajantsika dia aoko lazaiko aminao ny marina rehetra momba ahy. Mihaino ahy ary ianao. Mihainanao ary Germain. Izao ary ka haino tsara aho. Zavatra tisy daholo ireny voalazako anao rehetra ireny. Mipetraka teto Antananarivo anao hatramin'izay ary vao aingana ny nahalalako anao sy ny mombamomba anao rehetra. Mampianatra moa ny asanao. Izany tokoa. Fa iza daholo ny nahalalanao an'izany e? Aza tapahanao aloha ny teniko e. Manontany ny anaran'ny vadinao aho tany ambolohany nefa fantatry ny anarany. Tsy atao hoe Roger no anarany sa tsy diso a? Tena Roger tokoa ny anaran'ny vadiko. Fa mpinamana anga nareo? Angamba mety ho izany ihany saingy rehefa tena zoina dia tsy izany velively koa. Ny tiako ampahafantarina anao manaraka izany koa dia angamba ny momba ny anarako. Tsy izany Germain izany velively ny anarako. Fa iza marina ry anao ty e? Clark ny tena anarako e. Ary mpitsabo ny raharahako. Tao somary tsikaritro ihany tokoa lalainga nataoko tamin'ny tany amin'ny restaurant raha tantaran'ny fiainako taminao aho. Izany no tenenako ireny resaka ireny. Mpitsabo e? Inao? Tena izany tokoa ry Brigity a. Kely izay dia ho tonga sika ary hazava aminao ity mystère tsy ampoizinao velively ity. Raha tsy izao angamba niaraka taminao dia efa namono fiainana ianao hatrizay. Miahinyaina hatrany anie ny dokotera e. Tsy azoko izay tianao ambara ary Clark. Zaho ilay jiolahy tsara finary Brigity a. Dokotera miahy ny olona, miahy ireo olona lianan-keriny ary miary mandrakariva ny olona samboriny e. Sady jiolahy be fitiavan'amana sa tsy izany ry Clark? Aoka janontsika ety lavidavitra ety ny fiara ry Brigity. Tsy fantatro raha hitanao iry fiara tokony ho 100 metatra tazanao? Tazako ihany nefa mbola tao manjavozavo ny fitazako azoko.
Andrasa aloha fa takodraona be ny volany. Aoka aloha raha rehefa misava ny laona fa mety ho tazanao ihany izy rehefa avy eo. Fa manino io fiara io Germain? Ay, azafady mantsy Clark. Aza maika ianao fa ho hitanao eo zany zavatra rehetra zany. Ary aiza ihany ary zareo izay no mbola tsy avy ihany. Clark, ino ny fiaran'ny polisy? Iny ohatra antsika teo iny? Clark, matahotra? Ina marina ary ny dikan'izao e? Clark! Clark! Valio a! Ina daholo ny dikan'izao e? Valio aho a! Inona moa no maleko anao ry Brigitte? Aoka aloha hipotra ny volona dia hazava aminao ny zavatra rehetra. Ary tô mitsahany eto akaikin'ilay fiarako ity teo ny fiaran'ny polisy. Fa ahoana e? Iny fa efa manomboka misinda ny rahona. Efa hipotra koa ny volana. Hitanao amin'izay io fiara io? Ndraso hoe fa to ny fiarako ity tena fiaran-Roger io. Saty zany. Tena izy tokoa io. Ka mazava aminao amin'izay mifandehan-javatra. Clark, tena vao maika maizina amiko. Ina daholo ny dikan'izao zavatra rehetrarehetra zao e. Lazao marina fa naninona vadiko e. Misy lozana azasa. Tadafinareo atao inona izy? Mitoliana eo ianao ry Madame Brigitte. Tsotra fotsiny ny anton'izao rehetra zao. Andraso amelina fiara dia andeha anantony isika. Fa maninona e? Misy losana azasy ve sa ahoana? Zay, hitanao io? Eo no vadinao Madame Brigitte. Fa misy rojo ve ny tanany? Naninona? Fa naninanareo ry vadiko e? Meloka ny vadinao ry Madame Brigitte. Meloka tamin'inona izy? Ina daholo re zao zavatra hitako androan'izao e. Marina tsy tena mila lasa-dala mihitsy a. Zany anie no ilazako anao hoe efa tsy tety intsony ianao raha tsy izao ny teo. Tsy azoko. Tena tsy azoko mihitsy ambaranao ry Clark. Nikasa monanao ny vadinao Madame Brigitte. Ka izany ny antony tanana azy teo. Nikasa mono aho e? Tsy nareo aza no mikasina ianao an'izany? Tony ho tsara aloha ny sainao e. Andraso fa lazaiko anao amin'ny antsipriany. Trano voalohany ka trano farany fandehan'izao raharaha zao. Ny vadinao no nilaza tamiko ny mombamombanao rehetra. Natory ny adaholo na trano fonenana, na ny toerana ampianaranao, na ny ora fialanao an-trano sy izay rehetra mety mikasika anao e. Ny anton'izany moa dia ny ahazoana makanao moramora foana amin'izay toerana lianao. Malariva ary no nanapahany hevitra ny anaovana izany zavatra izany izay anjavonanao zany. Nandefa olona efa-day izy ho any amiko, hanampianao ny fisamborana sy ny famononanao. Tonga tokoa ry zalareo, ino malariva iny. Dia angamba fantatrao amin'izay ny toy iny hatramin'izao e. Ka ina ary ny ady nataony aty ambady fotsy? Tena tsy azoko mihitsy. Rehefa mahavita ny heloko izay dia nomeny fotoana aty ambady fotsy amin'ny 3 ora maraina. Zany ny antony maheto azy tahaka izao. Ary ny polisy? Ahoana nahalala ny polisy ny fisian'izany rehetra izany? Hatrany amin'ny restaurant ny rahantsika ka hatraty ambady fotsy? Tsotra fotsiny. Tadidinao le lasa niakatra vetivety, le tany ambony fontsika atao amin'ny trano fandisana. Tsaroko tsara tokoa indry Clark. Tamin'iny zany ianao no nanavatra amin'ny polisy?
nefa tamin'ny fomba hoana? Niakatra tany ambola dia niantso ny polisy Antarby. Efa nomeko azy daholo ny toerana sy ny bikabikan'ireo olona iahina. Izy efa tamo dia tena mora fantatra satria teo amin'ny latabatra vao miditra amin'ny varavarana mihitsy ny misy azy ireo. Dia efa natoroko andry zareo tsara ny toerana sy ny mombamomba azy rehetra ka tsy sarotra tamin'ny zareo ny namantatra azy. Hitako moa ny tonga dia voapetaka rotsy daholo izy nday ireo. Namanareo zany izy rolareo? Namandry zareo mantsy? Tsy fantatro velively mihitsy ireo rolareo fa narahany maso antsika tsy nisy farany teo dia nahafantarako fa olona hafa nalefam-badinao itsikilo izay ataontsika ireo. Nanay aho sao ahavandoza tapiko ireo ka izany ny antsoko polisy rehefa hitako fa nibandina antsika foana izy ireo. Tsy naposiko hanana izany hevitra ratsy loatra izany ny vadiko. Andriamanitra efa saika fahafatisana ny andry aho. Misaotra anao indrindra ary Clark. Tsapa tokoa fa ratsy ianao dia ngamba efa tsy niaina tetỳ intsony aho tahak'izay. Inona nisy rano amin'izandry madama? Tsy nanao nainona ny ahy izay mba fantatro fa azoko atao navotako anao fotsiny nataoko. Iny fa tamin'ny manatony komisery oka ianao andrasako azy. Manao ahoana ianao komisera? Io netiko velona soamantsara io madame Brigitte. Andeha anaraka anareo zahay zany ka any amin'ny bureau polisy any antsika miresaka iny ary tompoko fa manaraka anareo avato riny zay. Fa mono ary Clark? Miainanao madama. Dia inona nefa hono no antosaika natateran'izany hevitra-dratsy izany? Inona loatra dia nataoko azy ny dia nahatonga azy saika nameloka be vava toy izao? Efa voavarina teo ihany resantsika voalohany. Tsy ianao ihany akory no nilaza tamiko fa miady lava ny ianao sy ny vadinao noho ny vola sy ireo tany dadasika sy ny sisy. Dia izay izany ve dia entina antaran-kevitra aminona ny andefimandry? Ka dia anjakazaka samirery ny arena tsy nisy ka. Fantany tsara fa rehefa tsy eo intsony ianao dia tsy maintsy izy no hitantan'ireo arembe ireo. Tena mampalahelo any toe-tsaim-badiko ry Clark. Noveriko tena lehilahy manana ny maha izy azy izy. Hay dia izany mba fotom-pisainany. Misy fitenitsika madame Brigitte milaza hoe ny alika jamban'ny taolana fa ny olombelona kosa jamban'ny vola. Hitanao fa tena jamban'ny vola tokoa ny vadinao ka sahany na dia amon'ny vadiny aza. Tsy mbola nahita zavatra ohatra ny tia androany alina ity ary Clark hatramin'izay niainako. Tena zavatra fa hafa tsy haiko ny saintsainina mihitsy. So fa mbola teo ianao dia mbola mamerina fisaoraka anao aho tamin'izay nataonao azy. Na tsy voavaliko azy izao ataonao izao dia ny avy indrindra no amalosoanao. Tena aina tokoa no navotanao ry Clark. Indray fa maingary zareo oka naraka azy avy atao rintsika. Mahagaga ianao ry Clark. Naninana rehefa tonga teto ianao no nanjarina nisy madama indray eo anolohan'ny anarako kanefa efa mifanarahantsika hatramin'ny voalohany fa tonga dia ny anarana no tononona. Hitako fa mihafahafa amiko ianao. Tsy misy izany loatra akory Brigitte fa no heveriko fotsiny hoe sao mba metimety koa ny fiarahantsika rehefa tonga taty satria aty anie ny hafa rano tantara na siako hoe madama eo alohan'ny anaranao. Nieritreritra mantsy fa angamba mety hoety no isarahantsika. Fantatrao moa ny antony nitenenako hoe madama amin'izay mba ho toy ny olona tsy dia akaiky loatra ianao sady mariky ny fanajakanao koa. Raha ny asiako hoe madama mantsy tonga dia raha ohatra ka hoe tononoko tonga dia amin'ny anaranao dia tena toy ny olona akaiky be loatra. Fantatra ny aho fa tsy maintsy isaraka sika.
raha fantatrao mantsy. Fantatro ry Clark, ary na zahaza dia tsy efeniko anao fa malahelo koa isaraka aminao. Brigitte, Ahoana ry Clark? sanatry mivavakory hoe manala ohatran'ny zava-misy aho. Tsy zany velively dia laza aminao fotsiny aho hoe na vao androan'ny alina fotsiny aza ora vitsivitsy moa zany niarahako taminao dia fantatro ary tsy mery amiko ny toetranao. Ny fanahinao fantatro tamin'ireny resantsika ireny ny mombamombanao rehetra. Tsy fantatro ry Brigitte fa nanjary raiky piti taminao aho. Mialatsiny aminao raha samy teny izany. Te hiara-dia aminao koa ry Brigitte. Ena ry Clark, fantatro izany. Fantatro tamin'ny fihetsika rehetra sy izay nataonao ahy. Tsy afaka hanambady an Roger intsony aho satria mafy loatra izao ataony ahy izao. Mbola veriko ny hoe soa ihany fa teo ianao. Raha tsy teo angamba ianao fa olon-kafa no teo amin'ny toeranao dia tsy fantatro izay nanjoa ahy tahak'izay. Tadidinao ity ry Brigitte. Lepoletanao iny? Fataonao inona iny e? Tsy te hahita n'iny intsony ahy ry Clark. Ohatr'izay fa tsy te hiainao anatin'ny nofo ratsy intsony ahy. Fantatrao moa ry Brigitte, mba sy mipoaka akory izy ity. Tsy misy ninina ao anatiny. Ity no nampitahorako anao. Ity no nanekenao izay nasaiko nataonao rehetra. Ary mba fantatrao moa ny tena zavatra lehibe sady goavana indrindra vitany. Ity basikely ity no nanjary nampifandray ny fotsika. Iny ataovy any aminao fa ataontsika fahatserovana iny alina tsy nampino ny arahantsika tany amin'ny alim-pandizana iny. Alina hafahafa tokoa ry Clark. Izay saika nahafatesako nefa nahitako ny fahavelomany indray. Eny ry Brigitte, tena alina hafahafa tokoa no ny arahantsika androany. Mbola hiverana amin'ilay restaurant lentsika iny tsika ry Brigitte indray androany. Amin'izay dia tsy alitebiteby sy saritsary-pahasambarana toy ny androany ny ainatsika fa tena fahasambarana. Nahafaly ny association Louvain-tsoratra, Heraldo Production ary ny Angel Prod ny nanolotra ho anareo teo Alina